miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga sao atao amin'ny zanam-pandarana météo araisany ampanajana ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany matanjaka hatrany ny alzay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho izany dia tsy dia misy fiovana firy na ny maripana na ny toetry ny andro fa jerentsika amin'ny atsipiriany ary ny mety ho toetry ny andro ao an'ny rapitso e ny maraina dia ho avy ny orana amin'ny ilana tsinanany Madagasikara ray manontolo iny ary toka azo erika vao maraina kosa ny ilana tsinanany Antananarivo fa ifandimby kosa andrahoana sy masoandro ho an'ny faritra sisy raha ho an'ny ariva kosa indray dia tsy dia misy fiovana firy izany hoe mbola ilatsaka hatrany ny orana amin'ny ilana tsinanany Madagasikara iny ary toka azo erika kosa ny atia alaotra ary ifandimby andrahoana sy masoandro ho an'ny faritra sisy izay tsy voatorona teo jerentsika manaraka izao ny maripana voavinavina ho an'ny rapitso 7 degré celsius ny ambandrindra hitantsika tia Vakinakaratra ho antsika tao Analamanga kosa dia eo amin'ny 10 degré celsius eo ary raha ho anareo any Fianaratsoany dia 12 degré celsius raha ny morontsiraka kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra kosa indray ary dia mananika ny 13 degré celsius hitantsika tia amin'ny manodidina ny Mahevatanana raha ho an'ny faritry ny Afoatany dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius eo ambaranantsika azy ary dia toy izao ny mety toetry ny andro andro an-tanàn-dehibe sy nosy manodidina antsika hibanika be ny masoandro ary Milan sy La Réunion fa ifandimby amin'ny rahona izany ny any Paris, Johannesburg sy Comores andrahoana ny andro any Nairobi sy Bangkok raha toka orana tandrifondrahoana ny any Maurice sy Seychelles. Dia zandry ny mamarana ny fotoanantsika akasitrany afenanao nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany veloma tompoko.